rehefa mianaka. I président Radolaramatianina filoha kehitriny. Andriamatoa président teo aloha Marc Ravalomanana. Ianareo marobe tsy tambisay ny tongeto. Ianareo Ampataka, Angalamena, Sojabe, Finahatra Manandria. Andriolahary Kore. Aporinanare. Assalamualaikum. Araba tokulay makasiraka tokovady. Tonga ty ny fotoana nanasan'ny maro. Nisy ny sakatsakana maro. Nefa noho ny fitahian'le sandro mahery ndraiky tsy toa dia tafavoaka ihany isika tonga n'ity famaranana ny fahabevanam-pirenena ity. Raha nahazo 30 minitra miara Valomana angamba mianareo 5 vou masuk circo. Beta kan zavatra molaeko. Kan maika aloha, niteneniko aloha. Miara ty miara fono. Miara samy fito ary raha ohatra ka mety tsy ankasitrahany sasany ny zavatra teneniko. Efa ela ianareo tonga teto. Misy tonga tamin'ny 20 aprily. Raha mpiso na rafaka piso na aorinan'izay nareo vakataverina any amin'ny misy anareo any. Zany hoe manodidina ny 5 na 9 aprily. Kanefa tapitra amin'ny 7 aprily ny soratana anarana amin'ireo ireo tahilatsaka be ny tanàna ka mamangataka aho. Mitalao aho, ireo tofoloha mahay morokely. Zaho candidato, raro loatra satria ireto asa ho an'ny firenena ny natrehiny teto. Kanefa ny sasany rehefa miomana amin'izany ka moa ve tsy mety raha mba hevitra 2 herinandro na 3 herinandro izany fafafana candidatezaty. Mifoanana ny CT, CST, ka nahoana tsy foanana ny CNIT. Hevitra avy any aminareo zany so fatoran'olona mivoaka reto. Ny antony dia tsotrarahona ihany. Ankoatran'ilay lazaiko hoe mobilité arahiteto. Tamin'ny andro ny teteza mitany nanendrena ny membre ny CNIT. Tsy misy membre ny HVM moa le matomofoloa. Tsy misy membre ny ANEMA ao ny matomofoloa. Ka tsy mety ve raha mba avoazina izy io. Tsy hoe manao tendrikoa fa hoy lalàna ray volana ao aorian'ny fialan'ny président tokony avozy io ary
misy président vaovao kanefa zao efa volana mahitsy ka vaoka tsika tsy manome lesona azafady vaoka tsika anara-dalàna ataontsika ny fifidiana eny ary ataontsika ny fifidiana ankoatran'le isan'ny mpifidy lazaiko teo misy problema maromaro aniny ahoana no aty amin'ny tany andalam-pandrosoana no ampiarina ampiasaina ny bulletin unique raha tsara io na ahoana tsy ampiasainy zareo any Europa any États-Unis raha tsara io na ahoana tsy nampiasainy zareo aty amin'ny tany andalam-pandrosoana zay misy 300 isan-daton'ny-ponina tsy mahay mamaky teny aty no ampiasaina ny bulletin unique mampieritreritra ihany na ny CENI na CENI tsy misy an'izany eny amin'izareo any za mieritreritra fa io i anatin'ny CENI io tsy maritoerana io amin'inona moa izy ireo miankin-doha amin'ny intérieur re izy ireo misy ti koa amin'ny intérieur na raha-pitaovana na raha olona tsy maintsy miankina amin'ny intérieur ihany izy any amin'izareo any a vita ny fividianana ampisafi-kapitso dia azo voka-pifidiana ohatra fotsiny zay anareo misy ny teny hoe olona manana double nationalité raha tsy diso a misy ny teny zay vehivavy ny teny zay hoe tokony tsy arevele atao président na premier ministre mba fantatareo ve atao ny temareo atao ny tena mba fantatareo ve fa ao anatin'ny lalàna 064 comme 22 juillet 1960 voilà sera nanao alefa bianareo tam'zany dia voalaza mazava tsara fa zay olona naka zom-pirenena hafa nohony zom-pirenena malagasy sady tsy mahazo nofily tsy azo fidina ento ao anatin'ny lalàna zany fa tsy nampiarana tsy nampiarana ka tokony amboaritsika io raha ohatra ka raha tsy diso a andriamatora valomanina efa nikitika izy io hoe raha tsy malagasy reny dia tsy mahazo milatsaka ho président de république raha tsy diso ny fitanteo mbo fampiarana ity fampiarana-pirenena ity angataka raha mety foany décret d'assignation à résidence fikazavamana voasage tsy afaka manala zany tsy tento voaka zava ny resaka oy voaka zava ny resaka zay magatako raha sitatoa fagatana faharoa le ataky tenatsina fagatana faharoa foano ny décret de nomination membre ny FFM
araka nolazaiko hoe tsisy membre ny ACDM ao, tsisy membre ny ABEMA ao, tokony avoazina angamba izy io. Za tsy milaza foany FFM anticonstitutionnel zay fa foany décret de nomination membre ny FFM. Ka hoany sika nanao an'izao manjary misy dichotomie tsy mety ka mba anaran-dalàna sika foany tsy misy attaquant monsieur le président ny décret de nomination membre ny FFM avy miasa ny FFM sy reto namana efa natraka 7,5 isan-tato ny croissance ny Madagascar kanefa no crise araka lavaratsika lasa teny gasy hoe le crise amin'ny fotoana mahakatoko ianareo ataoko teny malagasy mididy pitsarana ataoko teny malagasy ataoko teny malagasy nefa ny tena teny nazy réparation gasy hoe zany dédommagement gasy hoe zany ka toko aza teny tsimboka loatra amin'io zay azahoan'ny olona le zavatra no atao na teny gasy na teny français na teny anglisy zay mahatafara avreno analo misaotra alora raha tsisy azo roalary io tsy nanomboky zavatra ty programme tsy soratra ty